amin'izao zoma masina izao rehefa ny lohahevitra imbonatsika dia ny hoe JODASY resy tamin'ny adim-panahiny. Ao amin'ny Matthieu 7:20, andininy 13 ka hatramin'ny 15 no angalantsika ny afatra rehefa tonga ny toriteny. Miaraka amin'ny sampana tokopira isika anio dia mandray anjara amin'ny vakiteny sy ny vavaka. Omany andronareo indray ary ny salamo 130. Salamo 130 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 420 rahantsika rehetra manonona ny fiantsoana ny anaran'ny tompo. Salamo 130 andininy 5 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'ny tompo. Mamindrafo amiko Jehova fahasipahoriana aho. Sy mba nalahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako, ka lany nalahelo ny eka, sady lany mpisetona ny taonako. Tsy manan-kery aho noho ny eloko, ary efa lany ny taonako. Noho ny ataon'ny fahavaloko rehetra dia efa tonga fandatsa aho. Enina dia aminamako aza, sady atahoran'ny olo-pantatra aho. Izay mahita eny velany mandositra aho, efa diny tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho. Tahaka ny vilany aho, fa mandre ny endrikendriky ny maro aho. Misy fampangororona manodidina raha miray izy, ka miray tetika ahafaty ny aiko. Nefa izao matoky anao Jehova hoy izao Andriamanitro ianao. Amen. Iara ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, mideranao sy mankalaza anao zahay, manome voninahitra anao, fanomena tombonandro mahatratra ity zoma masina ity indray. Misaotra anao izay no ny fitantananao ny fiainanay, nandritra izay herinandro masina izay ka afaka niombona nianatra ny teninao, nandray afatra avy amin'ny soratra masina izay rehetra. Misaotra anao ny amin'ny fombanao anay, fa mahatratra ity andro ny zoma masina ity zahay, ahatsiarovana ny lalana mangidy ny lalovanao dia ny fampijaliana anao, ny fisamborana anao, eny hatramin'ny fahafatesanao tao amin'ny azo fijaliana azy. Ndretra izay tompo, miombona miara-mahatsiaro zany. Ary mino izay fa dia eto ny fanahy masina, mba ahatsiarovanay hibebaka ao anatrehanao, satria no ny fahotana zanak'olombelona tokoa ane, nahatonga anao ho faty teo ambony azo fijaliana, noho ny etraketraka sy ny abibiana hanananay zanak'olombelona ny namononay anao teo ambony azo fijaliana. Ndretra izay mifona aminao noho izany, mangata-pamelana, raisy tompo ny fanoloran-tenanay ho anao, ary mba havozy izahay ka le rahanao izay nalataka ao teo ambony azo fijaliana ane, hanadio anay rehetra ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay. Dia diovy amin'ny alalan'ny teninao koa izahay, satria ny teninao tokoa ny fahamarinana, koa marino amin'ny alalan'ny teninao izahay. Raha miomany anandre izany favakan'ny teninao izany, engany ny fanahy masina ialoha lalana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny vakitentsika androany dia hitantsika ao amin'ny salamo 140 andininy 1 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny tompo. Niandry dia niandry an'i Jehova aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy, ka nampijoro ahy. Ary nanisy firambavao teo ambavako izy, dia fideranan'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atokan'i Jehova. Sambatra izay olona manao an Jehova ho tokony, ka tsy mivily ho namany mpiavonavina, na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No amaroinao ny fagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay. Jehova Andriamanitra, tsy misy azo ampitahaina aminao. Raha tiako ambara sy olazaina ireny dia indro, maro loatra izy ka tsy tambo isaina.
ny fanatitra alasadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao, ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no ny ota tsy mba nilainao. Dia hoy izao, ity ao tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anaty. Efa nilaza teny mafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe ao, indro ny molotro tsy mba nakomboko. Jehovah, ianao no mahalala, ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato boky, ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindraponao sy ny fahamarinanao tamin'ity fiangonana lehibe ao. Ianao Jehovah, aza miaro ny antrano tsy ho amiko. Aoka ny famindraponao sy ny fahamarinanao iaro ahy mandrakariva. Fa nanodidina ahy ny fahoriana, tsy tambo isaina, nahazo ahy ny eloko, ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny, kareraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao, Jehovah, ny anafaka. Jehovah, fangaina monjy ahy. Aoka indray menatra ny mangay ahy izay mitady hanimba ny aiko. Aoka iambo sy ho menatra izay mankasitraka ahy ory. Aoka ho ankona noho ny fahamenarana ireny manao amiko hoe, ya, sako izay. Aoka ho fasy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoka izay rehetra tiany famonjenao anao mandrakariva hoe, ankalazaina anie Jehovah, fa na dia ory sy malahelo aza ao, ny tompo no mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ianao, azay ela Andriamanitra. Amen. Lera vavaka tsika. Andriamanitra reny tsara indrindro. Faly dia faly ndray zay ankehitriny zao satria mbola omenao ndray fahafahana, miaino sy miampita ao aminay ny afatra izay omenao anay. Ko ankehitriny tompo dia fiafarainao anay izany rehetra izany ary fahasoavana no natoza ao anay tsiraray avy satria mbola omenao ny tombonandro mpahavelomana. Ko ankehitriny tompo dia tsy hainay ny angina ka tsy saotra naranao amin'izany rehetra ny fahasoavana izay nomenao anay izay arena ny fahasalamana izay nomenao anay ka tsy vavidim-bola aman-karena. Ko ankehitriny tompo dia ndeto izay ankehitriny zao dia magnatona anao ampanetentena izay tsiraray avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe izay mandoalika eto natrehanao ankehitriny zao miompona mbavaka kanefa tsy tanteraka izay tsiraray avy no ny otanay maro samihafa. Tompo mangataka ny famolan-keloko aminao izay tsiraray avy mba hahafanay indray tompo hitafy fiainam-baovao aminao, mba tonga olom-baovao aminao amin'izay eloko sy fahotana be izay nataonay teo anatrehanao. Satria izany tompo dia anisan'ny tsy mahasoa anay izany rehetra izany. Ko ankehitriny tompo dia manoloana izany izay ankehitriny zao tompo dia anisany izay miatrika ny ady goavana lehibe amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao andro fankalazana izao herinandro masina izao satria anisan'ny lalana tsarotra izay diavinay ao anatin'izany. Kanefa tompo izay tsiraray avy tompo dia mila fiainam-bavaka ny mpino tsiraray avy ka ahafahanay miatrika izany satria ny fakampanahy tompo dia anisan'ny mandrevo ny fiainam-panahinay tsiraray avy. Satria eto tompo dia tsy efa ny aranofy ihany fa ny fanahy koa tompo dia izany no tena vonjena amin'izany fiainam-panahinay izay amin'ny ara-bavaka. Ko ankehitriny tompo dia raha mijery ny lohahevitra androany tompo dia ny adim-panahy izay nahazon'ny JODASY tompo dia anisany efa nanenina izy tamin'izay fahotany natao. Tompo izany dia tsy izy rery ihany fa ny olona rehetra izay voakasika izany tompo dia mba hanana fanenenana amin'ny ota izay nataony. Ka ankehitriny tompo dia magnatona anao ampanetentena zay satria ny tomponay tompo dia efa nombony tamin'ny azo fijaliana ka maty izy noho nisy olony eloka anay tsiraray avy ary ady fangirifirina izany ary tsy efa niantony teo amin'ny azo fijaliana ary tsy efa maty ihany koa izy tompo dia mbola misy fanesoana maro samihafa izay natao ny olona teo anatrena. Kanefa izany tompo dia izay olona rehefa nateraka tompo dia tsy maintsy ho faty ary araka izay efa nambara ny tompo.
Ary ankehitriny tompo dia magnatona anao ampanetentena koa izay tsiraray avy satria izany tompo dia anisany miady goavana ihany koa izay amin'izao ankehitriny izao amin'ny arety mandringana izay manjo anay ankehitriny izao. Tompo mangataka ny fiainam-bavaka izay tsiraray avy satria misy namanay tompo izay efa nodinandry amin'izao aretina miseho amin'ity tany sy firenena izao. Ary maro koa tompo ny olona izay marary ankehitriny izao tompo dia ny mangataka ny Fanainao Masina no hiasa amin'izy ireo mba azahoan'izy ireo fahasalamana tanteraka satria mbola betsaka ny asa izay ampanerana ho an'izy ireo amin'izao tany sy firenena izao. Ary izay efa nodimandry koa tompo dia efa misy aza ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Ary mba hahafana ihany koa tompo ny fiainana mandrakizay izay mbola ohatrenay mba hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao. Ka izany no tanjona anay lehibe mba hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao amin'izany ora izany. Na dia mbola tsy tonga eo amin'ny ranolanitra tompo dia mba ny fanatrehanay ny ady lehibe zao tompo dia ny fiainam-bavaka no hatrenay aminao. Ary ankehitriny izao tompo dia mikilao aminao hatrany izay ankehitriny izao na dia maro azy ny fakampanahy izany tompo dia tsaroanay ny tompo ny teninao na dia eo azy. Izany dia fimenatra izay no vavolombelona eo amin'ny tombonay ianao satria izany no maha-kristianina anay ary tsy maintsy mijoro ka anana fandresena lehibe izay hipetraka eo amin'ny tantaram-piainanay. Ko ankehitriny tompo dia mangataka ny Fanainao Masina hatrany izay amin'izao fanohizana izao fotoana izao indrindra izay efa nanetry tena izay voatendry amaky ny teninao rehefa avy eo tompo dia mangataka ny Fanainao Masina hitoetra ao ambaviny mba ny teninao hatrany no voalaza eto. Ary ankehitriny koa tompo izay rehetra mandre izany tompo dia mandre amin'ny anfo sy ny saina ka ho tafapaka ao anatinay ka hahafahanay indray hijoro vavolombelona hanambara izay mbola tsy resy lahatra amin'ny fanomponanao kanefa hisaoranay hatrany. Matoa izay tompo miatrika izao fotoana izao tompo dia ao anatin'ny fandresen-dahatra ny haino ny teninao indrindra ny mpanomponao izay hanambara ny teninao rehefa avy eo koa tompo dia ianao no hanendry izany ahafahany ambara izany ny teny aminay izany. Koa mitenena tompo araka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao. Koa amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany ka misaotra raha io. Amen. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny Saotra Masina izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny maraina ny andro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-ny hevitra hampangan Jesosy mba hamonono azy. Ary rehefa nafatony izy dia netiny ka natolony an'i Pilato gouvernoura. Ary JODASY ilay namadika azy raha nahita fa noelohina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy izy eo ao anay izany fa asa anao. Ary noho natsipiny teo amin'ny tempoly ny vola dia nialy izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nanandro tena ka dia maty. Ary lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha latsaka ao amin'ny rakitry ny tempoly io fa vidin-draha. Ary noho niara-ny hevitra izy dia namidiny ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevena mbahiny. Koa izany no anaovana ny anaran'izany sa izany mandrak'androany hoe sahadra. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina any Jeremia mpaminany hoe dia nalainy ny sekely volafotsy 30 vidin'ilay nitombanana dia ilay nitombanany zanak'Israely ka nomeny amidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany araka izay efa nandindiny Jehovah. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny gouvernoura ary ny gouvernoura nanantona azy ka nanao hoe ianova no mpanjakan'ny Jiosy dia ho Jesosy taminy voalazanao. Ary nampangainy lohan'ny mpisorona mba milolona izy
dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao va izany zavatra maro hiampangany anao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indram-bava akory azy, ka dia gaga indrindra ny gouvernoura. Ary isaky ny tonga ny andro firavoravona dia fanaon'ny gouvernoura ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy, iza moa no tianareo alefako anareo? Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fatany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka keo aminy ka nanao hoe, aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory ahy be ihany ny nanofisako azy any maraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba minilo olona ny taonan'ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Fa ny gouvernoura namalika nanao taminy hoe, iza moa amin'izy roalahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy Barabasy. Hoy Pilato taminy, ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka iombonina amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny gouvernoura, inona ary no ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe, aoka iombonina amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao maika nandroso ihany, aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe, afaka amin'ny rano ity lehilahy marina ity aho fa asa nareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe, aoka ny rano io aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba iombonina tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Iaraka ivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka ianao, mendrika tokoa ary be voninahitra. Mankalaza anao zay amin'ny alina mangina ity. Ianao ilay Andriamanitra naniraka ny zanakao, ilay tokana mba ho faty izay ankalazanay amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, misaotra anao zay satria mbola nahatratra izao anio izao. Ary nomenao fahasalamana, nomenao hery sy tanjaka, ary indrindra ny famindram-po avy aminao. Ankehitriny zay Jesosy dia mahatsiaro tokoa ny ota vitanay teo anatrehanao. Maro be ary tsy tambo isaina, ka izany no antony nahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny helokay tsirairay avy ireto, ahatonga anay ho voavonjy fa tsy ho very, raha tonga ny fotoana ialanay eto amin'ity tany ity. Impiry tokoa moa Andriamanitra no nankalazainay izany fotoana izany. Isan'ny taona dia isan'ny taona tokoa, dia maheno lafo izay, fa maty ianao ary vonoina ianao noho ny fahotanay. Indrisy anefa Tompo fa isan'andro ihany koa dia toa mbola mamerina izany fahotana izany ianao izay. Andriamanitra, mangataka famelana tanteraka avy aminao zahay. Mifona re, mivalo, mandohalika eto anatrehanao mba diovy izay toetra ratsinay. Matetika izay dia mitsara ny namanay fotsiny ary mihevitra fa efa tena mahalala ny teninao ka tsy afaka niahitsy eo amin'ny fiainanay fa toa manambany ny namanay. Indray izay dia mihevitra fa hafa tokoa ny fiainanay raha ohatra ka mihevitra ny namanay, ny olona koatra ny tenanay izay ho ambony noho izay. Toa paradisa ny fiainanay raha toa ka manana toetra ohatr'izany. Tsirairay avy izay ry Tompo, izay efa ampianarinao aminay mandrakariva ny fanetretena. Izay nefa dia mieritreritra fa be voninahitra, manam-bola. Tompo, tsy misy afaka hoentinay eo anatrehanao izany raha tonga ny fotoana ilanay eto amin'ity tany ity. Mifona re, ankehitriny ary Jesosy dia matoky izay fa manadio anay indray ianao. Ho fiainam-baovao ny fiainanay manomboka amin'ity androany ity, ka hankatoanao izay hiroso bebe kokoa hatrany amin'ny fanomponanao, ary mahatonga mbola velonay nasoa matsara ohatr'izao izay Tompo dia mbola miandry anay ianao
ka tsy tianao very zay na dia iray akory ary. Tompo, mangataka aminao zay mba hanomezanao fahasalamananay hatrany mandritra ny androm-piainanay ho avy rehetra. Mety misy ny marary, mety misy ny manana olana goavana, ianao anefa mahay mamahay izany rehetrarehetra izany. Tompo, matoky anao zay. Mahatsiaro izay ho an'ireo marary, naizanaiza misy azy ireny ankehitriny. Tsy izy reny andro Tompo, fa ao ihany koa ireo tsy manan-koana izay toa adinonay, ireo mahantra toa adinonay fahavariana amin'ity aretiny ity fotsiny izay indraindray. Tompo, tahio izy ireny satria hiajadin'ny tsy fampitsakafo ary tena mafy tokoa satria maty tsy kelikely, mijaly. Tompo, tahio izy ireny. Ao ihany koa ireo mety manam-pahoriana ankehitriny. Tahio ireo fianakaviana ampio izy ireo. Ianao no mafany maramaso tsirairay avy. Ireo fianakaviananay izay lavitra anay fa akaiky anao. Tahio izy ireny tsirairay avy Tompo, tahaka izay efa nitahinao anay isan'andro isan'andro. Andriamanitra, vonjeo zahay. Andriamanitra, fangana monjy anay fa mitady anao fatratra zahay. Izany no antony iresanay aminao isan'andro. Fa banga ny fiainanay raha tsy eo ianao satria ianao ilay mpamonjy anay ary any aminao ihany no iafaran'ny fiainanay. Raha mbola itoy izao famakiana sy fanazavana ny teninao izao Tompo, dia matoky izay fa ianao nanokatra ny sainay ary indrindra hanokatra ihany koa ny masom-panahinay ary ny fanahinao masina no hibitsika aminay ka hifantoka soamantsara izay amin'izany teninao izany. Ary ireo izay hamaky izany Tompo, dia ianao nanokatra ny lelan'izy ireo ihany koa. Tahio ary izao alina mangina izao mba hitondra fialan-tsasatra ao anay indray ary ianao no hamohanay raha mipitso. Raha mbola sitraka ao ny havelomanay dia apetraka sady eo am-pelantananao izany rehetrarehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany misaotra ary Tompo. Amen. Mbola toizantsika eo amin'ny filazantsara Matio 7:20. Manomboka eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny miaramilan'ny gobernora dia nitondra ny Jesosy ho any anatin'ny rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nalafy azy lamba jaky izy, ary nanrandrana satroka kilo izy ka nasatro ny lohany, ary napitany volitara ny tanany akavanana, dia nandohalika teo anatrehany izy ka nanao azy hoe Rahaba ry mpanjakany jiosy, dia nororany izy ary nalainy ny volitara ka nokapohany ny lohany. Ary rehefa nameso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nientiny izy mba homboana amin'ny azo fijaliana. Ary raha nandeha izy dia nahita ilay lahy Kirenianina anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny mitondra ny azon'ny Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe ikarandoha, dia nomeny divay miaro afero izy sotroiny. Ary no nanandrana izany izy dia tsy mety misotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny azo fijaliana izy dia nanaovany loka no fizarany ny fitafiny, ary nipetraka izy dia niambina azy teo, ary napetrany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy, dia izao: ity no Jesosy mpanjakany jiosy. Ary misy jiolahy roa
nomboana tamin'ny hazo fijaliana teo andahany roa, ny anankiray teo amin'ny akavanany ary ny anankiray teo amin'ny akaviany. Ary izay nandalo dia ny teny ratsy azy sady mikifikify-doha ka nanao hoe ry ilay mandrava ny taim-polo sy manangana azy tamin'ny atelona, fondreo ny tenanao, raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba ny mpanorandalàna sy ny loha-olona ka nanao hoe ny sasany no vonjena fa ny tenany tsy hainy ny vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny. Dia ino azy izay? Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha akasitrahany izy, satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho ary nandata azy toy izany koa ireo jolahy niaraka nombona tamin'ny hazo fijaliana. Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary no ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery dia soka nanao hoe Eli, Eli, lama sabaktany. Izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo, raha nandray izany dia nanao hoe niantso an'ny Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sitonsy. Ary rehefa natsobony tamin'ny vinaigitra izany ka notohizany tamin'ny volotara dia natolony hotsetsafiny Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny falahiny arindro ny efitra lava tao amin'ny taim-polo dia tsika ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niororo ny tany ka nitesaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nidomandry no nitsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana izy taorian'ny tanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny orohoro-tany ambanin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ilay io. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fanteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboana aminareo any ny fahasoavana sy ny zedanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny 15 ka hatramin'ny 15 ao amin'ny Mateo 7:20 no angalantsika ny afatra amin'ny anaran'ny tompo. Ary JODASY ilay namadika azy, raha nahita fa noelohana Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny loham-pisorona sy ny loha-olona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo, ahoana izany fa asanao? Ary no natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananto tena dia maty. Ry havana malala araky ny fandraisantsika omaly dia resaka momba ny JODASY. Ary anisan'ny manaitra indrindra eto amin'ity
tantara ity dia ny fahitanany Jodasy izay namono tena. Tsy dia betsaka mantsy eo amin'ny soratra masina ny ahitantsika teksta na olona mamono tena. Fa eto dia anisany ohatra anankiray izay miharihary fa dia fanapahan-kevitry Jodasy ny famonoan-tena. Tena volonté ary décision mihitsy ny hamonon-tena. Ina moa no nahatonga azy namonon-tena raha tiantsika ny tantara dia hoe nahatsapa izy fa namadika raha marina satria nisamborina Jesosy ary ny fahitanany Jesosy nisamborina sy ny fanapahan-kevitra fa tsy maintsy ho faty ny Jesosy dia izay no nitarika azy hamonon-tena. Ny fanontaniana mipetraka tokoa raha izany eritreretra izany hoe tena nanenina marina ve Jodasy araka ny teniny eto hoe nanota izy. Toe-panahiny Jodasy marina ve ity mitarika azy ity ankehitriny sa nisy zavatra hafa izay nitarika azy ka noho efa andeha ho samborina sy eo voasambotra Jesosy vao nahatsapa teny izy hoe tena nanota marina. Avana malala andeha ho dimiantsika akaika satria androany moa izany natao hoe Zoma Masina. Dia androany no mitranga ny fampijaliana an Jesosy, ny fiantonany teo amin'ny azo fijaliana ary ny fahafatesany. Fa ahoana ny fiangan'ny antsoina hoe complot tamin'izany fotoana izany? Jerentsika vetivety ao amin'ny Luka 12:20. Luka 12:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 tamin'ny 9 tsy maninona. Luc chapitre 22, 1 à 6. Donc on va voir le complot de l'arrestation de Jésus. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa mbiakaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay andro atao hoe Pasika. Ary ny loham-pisorona sy ny mpanorandalàna nitady izay aminony an'i Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao Iskariota, anankiray tamin'ny 12 dia nakeo amin'ny loham-pisorona sy ny lehibe ny mpiambina izy ka niresaka taminy amin'izay hamadinany Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay andro azony hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Raha ampifamenoana amin'ny tantara misy ary izany ry havana ao amin'ilay Matthieu nivakitika teo ny loham-pisorona, any hoe grand prêtre sy ny mpanorandalàna dia efa nitady efa ela hoe ahoana ny fomba hamonoana ny Jesosy. Maretsika tsara aloha fa tompon'andraikitra raha-pivavahana ireo olona mahalala an'Andriamanitra tsara ireo mitady hamono olona ireo. Efa nitady ahoana ny hirika. Fa araka ny fitantaran'ny Luka ao amin'ny Luka 12:20 teo dia hoe misy intervention spirituelle ngeda be amin'ny andininy 7 Luka 12:20. Zao ilay intervention spirituelle ngeda be ary Satana nanao azy. Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao Iskariota, anankiray tamin'ny 12. Raha maretsika ny tantara tamin'ny alarobia masina dia hoe manomana ny mpianatra amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo Jesosy. Rehefa nomanina ny mpianatra dia niresaka manokana tamin'ny Jodasy Jesosy ka raha nanontany Jodasy manao hoe izao ve izany raby eo? Dia io Jesosy manao hoe ianao no miteny an'izany. Izany hoe raha ny tena marina dia efa tokony efa nieritreritra Jodasy ny aingatany hoe tena iza marina ve ary ho tapa-kevitra marina ve aho? Inona moa nataony Jesosy taminy? Jesosy aza mbola nanasa azy hiara-misakafo fa ny mpitiavana izany. Jesosy aza mbola nanome ny fanasan'ny Tompo an'ny Jodasy.
tena fanehoana fitiavana lehibe any Jodasy zany. Kanefa ny olana kay dia zao, vokatra le tsy fiambenana izay nananany Jodasy, nidirany Satana tsehatra ny fanahiny. Raha amin'ny fomba fiteny tsotra zany dia lasa possédé, lasa la possession de Satan Jodasy, niditra tao amin'ny soamantsara mihitsy ny fanahiny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna. Zany hoe ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna jiosy koa efa Satana. Rehefa miresaka ny Satana matsika dia lay mpiapanga, l'accusateur, ary lay mpamon'olona zany. Ka Satana niditra tao amin'ny autorité juive tamin'izany fotoana izany, na ny Sanhedrin. Sanhedrin ao izany teny hébreu sady amin'ny fomba fanona azy amin'ny teny frantsay, Sinedriona. Niditra tao amin'ny lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna, niditra tao amin'ny Jodasy Satana, samy possédéany Satana avokoa reo. Tafahoana ny ty sy ny manina, nety tsara ny afera, nanaiky Jodasy, ahoana ny tetika tao, amin'ny 2:22, ahoana ny fomba madiana azy, aiza izy. Any amin'ny sahany Getsemane, dia tonga tany Jodasy araka ny hitantsika amin'ny tantara, nanoroka ny Jesosy izy, namina azy, dia iny no nitarika ny fisamborana ny Jesosy araka ny hitantsika omaly. Rehefa aveo, rehefa hitany Jodasy zay tantara izay, miverina matitoko 7:20 sika, dia tsy nijanona teo amin'ny tribunal jiosy, na tsy hoe Sinedriona, na teo amin'ny ambaratonga mpivavahana fotsiny izy, ka iny nitatra ny raharaha, ka nentiny jiosy na ny Sinedriona nakany amin'ny Pilato Jesosy. Zany hoe confirmé ny famonoana ny Jesosy raha vao makany amin'ny Pilato izy. Satria Pilato no afaka manome ordre na décret famonoan'olona. Ary rehefa nahita an'izany Jodasy, raha mivena tao matitoko 7:20 isika, fa noelohana Jesosy dia teo izy le nresantsika hoe nanenina. Ny afaran'ny Jodasy moa dia nananto tena, dia maty izy. Ry havana malala, rehefa jerenao ny tantara dia Jodasy no anisan'ny fidèle indrindra tamin'ny mpianatra. Fidèle amin'izy aro ianao? Fidèle amin'ny Jesosy ve? Sa fidèle amin'ny Satana? Zavatra hitantsika eto ry havana, Satana nigidehany Jodasy, ary nigidehany reto loha mpisorona sy mpanoradalàna reto, nigidehany vahoaka jiosy koa tamin'izany fotoana izany, izay nanao tamin'ny Pilato manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Fa i Jodasy dia fidèle amin'ny Satana hatramin'ny farany, ary tonga hatramin'ny suicide lay fidélité-any tamin'ny Satana. Marina fa naneniny Jodasy ka ny teny manao hoe nanota aho. Ary marina ny teny, izay tsika vao mahita ato amin'ny soratra masina angamba, indrindra ny mpianatra Jesosy miteny manao hoe nanota aho. Ary everina fa Jodasy irery navoaka izany teny izany, fa na ny mpianatra sasany aza reo nitsoaka dia nitsoaka fotsiny. Fa tsy nieritreritra mihitsy hoe tena nanota mihitsy aho ny amin'ity zavatra nataoko tamin'i Jesosy. Nanota Jodasy, fa ny fahotany sy ny fanenenany tsy nitarika ao amin'ny fibebahana, ka nibebaka izy. Raha nibebaka moa izany Jodasy dia azo raisina sary an-tsaina ry havana ny mety tokony nataony raha nibebaka izy, ka niteny tamin'ny loham-pisorona na niteny tamin'ny Pilato manao hoe izaho koa namana io Jesosy zay hoelohinareo io. Satria izay le tamin'ny samborona Jesosy tany amin'ny sahany Getsemane dia nandositra ny mpianatra. Dia nisy fotoana i Petera rehefa nampijaliana Jesosy dia hoy ny vehivavy anankiray, ianao koa mba namany Jesosy. Fa raha tena nibebaka marina Jodasy, dia nanatona ny Pilato izy ka niteny tamin'ny Pilato manao hoe izaho koa namany Jesosy. Ary raha misy olona anankiray tokony niantona tao amin'ny hazo fijaliana izany,
niaraka tamin'i Jesosy raha ny bebaka marina ka niaiky ny fahatsony Jodasy, dia Jodasy niakatra. Hitantsika eto ry havana, Judas était fidèle à Satan jusqu'à son suicide. Ry havana malala, mampieritreritra zany. Mampieritreritra zany. Fa misy tokoa ve sanatr'izany olona mamoy fo tahaka ny Jodasy, ka tsy eritreritra ny bebaka ka hiverina amin'ny tompo. Ny tompo raha ohatra ka ny fona tamin'Andriamanitra marina Jodasy, dia inona marimarina Jesosy fa namela ny elony izy, ary Andriamanitra nandray azy. Satria Andriamanitra tsy mandà ny mpanoka. Hitantsika eto mantsy ny lohan'ny mpisorona, tanora-dalàna, izay efa nikasa namono an' Jesosy, ny vahoaka izay niteny manao aoka ombony amin'ny hazojaliana izy, dia tsisy nahatsapa hoe fahotanana izy zany mamono olona izany. Fahotanana ity abibiana ataona ity, ary dia toy ny toetra ny Jodasy ny toetran'izy ireo, satria izy ireo koa na dia tsy namono tena azy hatramin'ny farany, nataony kosa dia namono an' Jesosy izy. Ary ny faran'izy ireo moa indrindra Jerosalema tany amin'ny taona 70. Tsika mantsy aty amin'ny taona 3:30 zao amin'ny famonoana an' Jesosy, taty amin'ny taona 70 rava Jerosalema ary maty ny ankamaroan'ny mponina tao Jerosalema tao. Zany hoe tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy foana, ny tsy fialana amin'ny ratsy fanao, ny tsy fibebahana marina. Miavaka malala, andeha isika ho tahaka ny mpianatry ny tompo. Marina ny mpianatry Jesosy fa nandositra azy, fa na izany aza nanenina ny ankamaroan'ireo mpianatra ireo, fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia hita teo ihany izy 210 lahy. Satria Jesosy niteny manao hoe mandehana, dia teneny ny mpianatra fa mialo lalana any Galilia aho. Dia nivory tao amin'ny efitrano anankiray ny mpianatra 210 lahy. Dia elo niseho tamin'ny Jesosy ka niteny taminy manao hoe finaritra, fiadanana ho anareo. Jesosy namela eloka azy rehefa samy nahatsapa ny fahatsoana izy. Raha ny tena marina tsy Jodasy rery ny namono an' Jesosy, raha ny toe-panahy, fa ny mpianatra koa dia anisany namono an' Jesosy, satria nandositra azy izy, namela azy ho rery izy. Tsy ny ompi-piainana sy ny ompi-pahafatesana tamin'ny Jesosy akory izy. Na dia samy teny aza manao hoe na dia hiara-maty aminao aza dia tsy afoy anao mihitsy. Tovy amin'ny Jodasy ihany zany, saingy ny nampiavaka ny mpianatra. Dia niverina tamin'i Jesosy izy. Sanatrian'izany nanenina mafy ka namono tena tahaka ny Jodasy. Ry havana malala, ao amin'ny soratra masina ao dia maromaro ny olona izay namono olona. Jodasy aza moa tsy namono olona, fa ny ray tetika tamin'ilay complot fotsiny izy, fa izany Paoly apôstôly zany tady fa tena namono ny kristianina tamin'ny fotoan'androny, namono olona mihitsy izy. Raha ny tena mariny Paoly raha niona tamin'i Jesosy ho an-dalambe any Damaskosy, dia tokony namono tena koa Paoly apôstôly, satria firifiry ny kristianina matiny. Zany Stefanina diakonina voalohany amin'ny asan'ny apôstôly zany, dia i Paoly mihitsy no nanome baika nitoram-bato azy. Betsaka ireo kristianina nitafaisana tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly raha mbola Saoly ny anarany, kanefa dia fidèle tamin'ny Jesosy Kristy izy ka tsy namono tena. Ry havana malala, ny olona mamono tena dia resy, tsy mahazaka ny adim-panahatrehana, satria nahoana tsy miombi-piainana amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa tsy fidèle amin'ny Jesosy Kristy dia lasa manaonao foana. Si on n'est pas fidèle à Jésus, on va faire n'importe quoi, comme Judas qui s'est suicidé. Soyez fidèles à Jésus-Christ qui a déjà donné sa vie pour nous donner cette vie, même si on a péché.
Jésus nous pardonnera toujours. Jesosy dia mamela heloko anao ninona fahotana vitanao. Zany ny antony nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy aneny maty teo amin'ny azo fijaliana isolo an'i Jodasy, isolo an'i Petera izay nitsoaka azy. Raha tsy namono tena Jodasy dia mbola mpianatry ny tompo izy na namadika azy. Satria Jesosy efa niteny manao hoe ombona amin'ny azo fijaliana anie ary mpianatra hoe ho faty anie aho ty ary hitsangana amin'ny maty anie aho ty hataterahana ny famonjenanareo hoe raha mba ndraisin'ny Jodasy mantsy izany teny izany. Mbola anisan'ny mpianatry ny tompo ihany Jodasy. Saingy izao rehefa tsy miompy fiainana amin'ny tompo, rehefa tsy manaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana marina, fa manankina ny fo, manankina ny fiainana amin'ny Satana sy ny asa ratsy ny Satana, dia famoizam-pony efa ran'ny fiainana. Ry havana malala, ny fiarahamonina misy atsika ankehitriny talohan'izao confinement zao dia fiarahamonina feno abibiana. Zany ny fiarahamonina misy atsika, fa amin'izao mba miena ny violence. Fa talohan'izao ianao maheno faty olona tsy misy mamono olona roa, misy asan-jiolary, misy terrorisme tsy zao vitsivitsy ihany sisy. Ary dia zatra n'izany ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka na isika aza ohatran'ny mahafinaritra antsika mijery film na vaovao misy violence na misy andreny zavatra atao hoe mahorina mijery azy. Havana malala. Andao elantsika izany fa izany indrindra no toe-panahy izay nampidiriny Satana hatramin'ny voalohany ary nahazo an'i Jodasy ny loham-pisorona izay mpivavaka, mpanorandalàna, tompona andraikitra amin'ny tempoly, ny vahoaka an'Andriamanitra, izay totiany izany abibiana izany. Ka tsy maninona fa dia rehefa izao miara-mirono, satria ao le fielonana, izay ny ambarany 19:20 amin'ny Matito 7:20, fa fantany fa fialonana ny loran'ireo azy, ny fialonana mirehitra, ny fahatezerana miotrika, asan'ny Satana mazava miasa ao anatin'ny olona, izay tokony elana, fa manalavitra atsika amin'ilay Jesosy izay tia atsika sy tia izao tontolo izao ka nanolotra ny ainy ho fanavotana atsika izany. Tsy mahazo mandatsa-dray isika, tsy mahazo mamono olona isika na ny tenanao io aza tsy azonao vonoana. Satana no mampamono tena, fa tsy Jesosy mihitsy nampamono tenanao. Rehefa mibebaka ianao na sanatiana mono olona aza, Jesosy mamela ny helokao ry havana. Mahereza ry kristianina havana. Engana isika mba ho olona mpizara fitiavana sy fifaliana ary fiadanana, mpizara izany famonjena nataon'i Jesosy izay nanolotra ny ainy ho fanavotana ny mpanota rehetra izany. Maty izy nosolo heloko atsika, ary tsaroa fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, afaka mandrisy ihany koa isika miaraka aminy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika ny teniny, hiara hivavaka isika ry havana. Misaotranao izay ry Andriamanitra Tompo Rainay izay ny an-danitra ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Misaotranao izay satria tsy sitraka ao mihitsy ny famonotena, fa Satana miditra ao am-ponay izany. Ka na inona heverinay fa fahotana vitanay na tsy zakanay ao amin'ny fiainana, tario mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina izay. Fa izany indrindra no antony nahafatesanao tao amin'ny azo fijaliana. Ianao no ombona teo amin'ny azo fijaliana mba afaka anay amin'izany famonotena izany. Tompo, izay saika hamoy fo, indrindra reo marary, reo mangiry-firy sy mijaly, dia meteza mba ampahery azy ka tonga azy ahatoky anao hatramin'ny farany, tsy ala aminao izy, na dia mafy aza ny atrehany ankehitriny. Engane Tompo, mba vatsy fetinay miainy izany eto amin'ity tany be fangiry firiana ity, tany be herisetra ity. Ka izay kristianina kosa
ho mpizara fitiavana, ho mpampiavana mandrakariva, hiala amin'ny endrika fahatezerana miotrika sy ny fialonana rehetra. Ka izahay no antsonao mba hanavitra izao tontolo izao amin'izany abibiana samihafa izay misy eto amin'izao tontolo izao zany. Amboary izay tompo amin'izao Zoma Masina izao, mba ialanay ny toetra ny vahoaka anao fa izay nankamaminy nahita anao ny ombona tao amin'ny azijaliana, fa mba ataovy tahaka an'ireo mpianatrao ry Maria Magdalena sy ry Maria izay mitsinjo anao teny ary nanaraka anao mandrakariva. Ary zany raha teo ny lohahevitra ombonanay rampitso, ireo mpianatrao izay nanaraka anao amin'ny mpahasahiana, na dia eo aza ny fandrabirabiana sy ny esoeso samihafa izay nahazo an'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Mampaherezanay rehetra manoloana ny mety trangan-javatra mampamoy fo eo amin'ny fiainanay, ataovy matoky anao mandrakariva izay. Misaotra anao tompony amin'ny valo mavaka rehetra ny menao anay, ary rehetra tsy voatony ny vavanay, ka hitanao fa mahasoa anay dia indro akambanay amin'ilay vavaka mamina ampianarino anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, Masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, meo anay io izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, mba manafahana amin'ny rato. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Melohan'ny amarantsika amin'ny fotoana ry havana, dia mampatsiaro antsika fa mitohy rampitso ny herinandro masina. Rampitso dia lohahevitra mahafaly ny ombona antsika, satria hitantsika ny nenina samihafa natrehan'ireo mpianatra sasany. Fandeto kosa misy mpianatra anankiroa izay vehivavy izay naneho tamin'ny mpahasahiana ny fanarahany an'i Jesosy. Amin'ny aladin'ny Paska isika dia misy koa ny fiaraha-mivavaka sy ny fitaovam-pivavahana manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ny lohahevitra ombona antsika dia hoe efa noresen'i Jesosy ny fahafatesana, manomboka amin'ny 7 sasany maraina toy ny mahazatra, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, dia omany ao anoloantsika hatrany ny mofo-pandraisana sy ny ranom-boaloboka. Tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ne, ampirahevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy, mba ho sainay ray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy tontsika. Voninahitra ho an'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, izay efa hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fifaliana ka manotomtompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen.